ady amin'ny entana efa lany daty ny mizana tsy marina ny vidin'entana tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny aratsy ny tolotra vokarin'ireo orinasa isan'ny asa ataon'ireo fikambanana miaron'ny zonimpanjifa izany na dia izany aza nefa mbola sahirana ireto farany satria mbola tsy ampiarina amin'ny fahafenoana ireo lalàna miaron'ny zonimpanjifa eto Madagasikara mitaky ny ampiarana izany izy ireo mba hahafahany miady amin'ny fiakaran'ny vidin'entana mihoapapana. Zavatra takinay dia tsotra hoe mbola vaverina foana itony rehetra dia hoe ny fampiarana ny lalàna miaron'ny zonimpanjifa. Fantatra fa tsy ampy izy io fa kosa alolo miainga tozay tsy misy eo mihitsy ny zavatra tena manahirana amin'izao ny inflation io zany le nangatany ny signe atao hoe agence de protection des consommateurs misy ny tsindro zay eritreretin'ny ministère any ministère ny eritreretriny tsy ratsy akorana fa ny fisiny agence de protection des consommateurs ny zavatra ngeza be indrindra iny mametraka hoe tiany texte réglementaire tokony fezana ny fiakaran'ny vidim-piainana indrindra fa produit de première nécessité ny PPN fa raha tsy misy an'izay zany tsika dia ho sahirana eto foana satria tsy misy lalàna tena mifehy an'izay eto Madagasikara. Efa misy ny lalàna lany tamin'ny taona 2014 mikasika ny fiarovana ny zonimpanjifa ary milaza ankehitriny ny ministeran'ny indostria ny varotra ary ny asa tanana fa ho voaka tsy ho ela ny didy fampiarana izany. Fa amin'ity taona ity zany no omenay toky ianareo fa ho vita ilay volavola na didy mpanjakana ho fampiarana io lalàna. Io lalàna io dia efa nivoaka tamin'ny 2012 ary efa piarina eto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara fa ny didy fampiarana azy amin'ny andalana sasany miandry izay didy izay dia ezahanay tena ezahana vita amin'ity taona ity ny volavola. Voalohany eo amin'ny tantara dia araka ankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny zonimpanjifa ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana sy ireo fikambanana miaron'ny zonimpanjifa. Etsika maro dia maro no atao amin'izany mandritry ny roa andro. Tanjony dia ny ampahafantarana ny daholobe ny zony amin'ny mahampanjifa azy. Ny andro maneran-tany ho an'ny zonimpanjifa dia ny 15 ny volana Marsa izay fa noho izy io mitotona lahady ny tanjontsika nefa dia ny anahitanana ny olona marobe olona marobe ho ampianarina ho entanina dia natomboka ny 12 ny volana Marsa mihitsy ny fankalazana fa ny ivo ny fankalazana dia ny 14 ny volana Marsa. Ny toerana dia maromaro misy stendre ipetraka eny amin'ny La City, misy ny ataontsika hoe roadshow seho sy diabe mamonjy ny tsena lehibe eto Antananarivo dia Analakely, Andravoahangy, Anosy-be misy fanentanana sy fampianarana mipetraka ataoko hoe en permanence eny amin'ireny stand ireny azontsika mpanjifa rehetra tsy diana misy torolanana ho zaraina ho antsika maimaim-pony eny fa antsika mahafantatra izay zontsika rehetrarehetra izay dia manentana antsika ho avy amin'ireny toerana ireny.